Asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo. Fanenjehana nataon'i Herôda novonoina i Jakoba. Asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Ary tamin'izany andro izany Herôda mpanjaka naninjitra ny tanany hampahory ny sasany tamin'ny fiangonana. Ary izy namono an'i Jakoba rahalany Jaona tamin'ny sabatra. Nosamboriny i Petera ary afaka tamin'ny fomba mahagaga. Asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary rehefa hitany fa sitraky ny jiosy izany, dia nandroso ny sambotra ny Petera koa izy. Efa mbita amin'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Ary rehefa nisamboriny izy, dia nataony tao an-tranomaizina ka natolony tamin'ny miaramila 950 hambenany. Dia nikasa hamoaka azy ho amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Paska. Ary Petera nambenana tao an-tranomaizina, ary ny fiangonana naherina ngataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ary noho ny efa hamoaka azy Herôda, dia natory teo anelanelan'ny miaramila roalahy Petera tamin'iny alina iny, sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy. Ary nisy mpiambina niambina ny tranomaizina teo am-baravarana. Ary indro nisy anjelin'ny tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Ary izy nanohina ny tehezan'ny Petera, dia namoa azy ka nanao hoe mitsangana faingana. Dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Ary hoy ilay anjely taminy, misikina ary vezy ny kapanao. Dia nataony izany. Ary hoy koa izy taminy, tafio ny lambanao ka manarahy. Dia nivoaka izy ka nanaraka azy. Ary tsy fantany ho marina izay nataony anjely, fa nataony ho nahita fahitana ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy, dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna. Ary nivoa ho azy io mba halehany. Ary noho nivoaka izy, dia nandroso tamin'ny lalana iray. Ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Ary rehefa nahatsiaro fanahy Petera, dia nanao hoe ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Herôda sy ny fanantenan'ny jiosy rehetra. Ary rehefa fantany tsara izany, dia nankany an-tranon'ny Maria renin'ny Jaona izay atao hoe koa Marka izy. Ary nisy olona maro niangona nivavaka tao. Ary raha nandondona ny vavahady Petera, dia nisy ankizivavy atao hoe Rôda nankeo hiaino. Ary rehefa nahalala ny feon'ny Petera izy, dia tsy namoha ny vavahady noho ny hafaliany, fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady. Fa hoy ny olona taminy, very saina ianao. Fa izy ny tompo rariny fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona, anjeliny izany. Fa Petera naharitra nandondona ihany, ary rehefa novohainy, dia nahita azy ireo ka talanjona. Fa izy nanofa tanana azy mba hangina, dia nanambara taminy izay namoahan'ny tompo azy avy tao an-tranomaizina. Ary dia hoy izy, ambarao amin'ny Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia niala izy ka lasa nankany amin'ny fitoerana hafa. Andriamanitra namely an'i Herôda. Asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny 15. Ary rehefa nazava ny andro, dia nifanaritaka be ihany ny miaramila ka nanao hoe nankaizy Petera. Ary rehefa nitady azy fatratra Herôda fa tsy nahita, dia nadininy ny mpiambina ka nasainy novonoina. Ary Herôda nidina niala tany Jodia hankany Kaisaria, dia nitoetra tany. Ary Herôda tezitra loatra tamin'ny Tirianina sy ny Sidonianina,
fa niraisaina kosa ireo ka nankany aminy, ary rehefa nahazo any Blasto mpitandrina ny trano fandrinim-panjaka ho sakaizany, dia nangataka fihavanana satria ny taniny nivelona tamin'ny tanin'ny Heroda. Ary tamin'ny andro voatendry dia niakanjo akanjo-mpanjakana Heroda ka nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany, dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka ny antso hoe feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny tompo namely azy, satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy, ka dia nohaniny kankana izy ka maty. Ary nandroso sy niely ny tenin'Andriamanitra. Ary Barnabasy sy Saoly niverina avy tany Jerosalema rehefa vita ny fanompony, dia nitondra ny Jaona, izay atao hoe Marka, hiaraka aminy. Manolo analay seza fiandrianany iray, noindro ibanjinanay ianjaranao tokoa. Ilay voninahitra izay isaloranao, noindro manazavanay hatrany anatiny fonay. Noindro manazavanay hatrany anatiny Ny fahasoavanao ry Tompo, miseho aminy endrikao, dia mamiratra tokoa ka masatrika anay. Didina tety anao noho io fahasoavan'io, tonga anao anompo anay, sitondrako ny elokay. Tonga anao anompo anay, sitondrako ny elokay. Tulagaga ny fanay, nolay fitiavanao, lehibe tsy manampetra, narina tsy takatray. Sanino anirinay, ilay fiverenanao, mahafantaranay, niabeny fitiavanao, mahafantaranay, niabeny fitiavanao.